Vavaka isika dia raina sy akalazaina ny anaranao ry Andriamanitra, rainay any an-danitra, ray maefa ny zavatra rehetra, tompo ny zavatra rehetra, ray ny fiadanana, ray ny famindram-po, ray ny famelan-keloka, ray ny fitiavana. Misaotra anao zahay fa amin'izany anaranao mahagaga izany dia mbola velona trapamonjena izahay, fa raha tsy noho izany dia efa ringana izahay. Misaotra anao izahay raha mbola afaka manatry tavanao koa amin'ity an'io ty ato amin'ny tranonao. Maro ny aretinay kanefa samy afaka ao izany, ary dia tahaka ireo izay nanatona anao fahiny izahay sy izahay izay manatona anao ankehitriny sy izay mbola hanatona anao rahatr'izay dia hita ny famindram-ponao ary manatrehanay ry Jesosy Kristy Tompo, ataovy tafajoro eo anoloanao izahay na dia ratsy aza, mba hositranonao, mba ho hitanao ny aretinay, ny fahajambanay, ka pahiratinao ny masonay ahita ny voninahitrao. Misaotra ry Jesosy Kristy Tompo, avy ary mitenena fa mihaino anao zahay. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, noho ny fahasoavany lehibe izay hitondran'Andriamanitra antsika indray amin'ny ity an'io ity ato amin'izao tranony izao. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho torina amintsika amin'izao Alahady fa 7 manaraka ny TRINITE izao, dia izay voasoratra ao amin'ny Jaona 5 ka ny 1 sy hatramin'ny 12. Jaona ny 5 vakina manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 12. Rehefa samy mahita isika dia ara-mitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka. Ary ny mpianany nanotany azy hoe, Raby iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakahy raha mbola atoandro ny andro, avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahosony ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farisy Siloama, izay atao hoe raha adika ny rana. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra, koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe, tsy ity va ilay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity. Fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy, izaho no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana no nahiratany masonao? Ary izy namaly ka nanao hoe, ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe, makanesa ny Siloama ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ray masina mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompontsika ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Io lehilahy io ve no nanota sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Io no fanontaniana napetraky Jesosy
tamin'ny fahitana ity lehilahy izay nalasa neritreritra ny maro teo amin'ny jiosy ity. Izany hoe tsy vaovao tamin'ny olona ny nahita an'ity lehilahy teraka jamba ity, fa iarahan'ny fiarahamonina rehetra nahalala ny momba azy na ny mety toerana fipetrahany matetika ahitana azy, ary ny fahafantarana fa lehilahy mpangataka izy. Samy nanana izay noheveriny ny amin'izany toe-javatra ny tranga ny amin'ny aretin'ity lehilahy ity na ny fahajambanana ny jo ity lehilahy ity zany ny fiarahamonina, ary mba tratran'izany koa na ny mpianatra. Fa izay mety ho fitsarana, izay fitsarana ny bana tao anatin'ny sainy jiosy maro dia izao nisy ota na nisy fandikan-dalàna tsy fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra avy amin'izay, na izay nataon'ity lehilahy ity, na izay nataon'ny ray aman-dreniny izao toerana izao. Fa izay tsy voavaliny, fanontaniana tsy voavaliny be sy ny maro dia ny hoe iza no tompo-keloka amin'ity fahajambana ity. Fanaotsika olombelona ny manana fijery toy izany amin'ny seon-javatra toy izao. Satria voalohany mba nateraka eto an-tany ihany ity, kanefa tsy mahita ny zavatsoan'ny tany, fa nahoana no tonga eto izy kanefa tsy ahita fahafapo sy fiadanana amin'izany. Andriamanitra ve makafanahy olona ka manao zavatra toy izany? Tsy toetran'Andriamanitra izany. Ka noho izany dia izay ny olona zaiko teo, mety ho avy amin'ny fiarahamonina ve, avy amin'ny ray aman-dreniny ve, avy amin'ilay zaza tao ankibo ve. Eto indrindra no mampiseho amin'ny fieritreretan'ny mpianatra eto, ny mampiseho fa ny olombelona dia torotoronina tao amin'ny ota, izany hoe hatramin'izy tao ankibo no efa nanota mahavita ota. Ka mampitodika amin'ny batisa izany. Izany hoe ny olombelona dia efa ratsy hatramin'ny voalohany, satria nateraky ny mpanota izy dia mandova izany ota izany. Ka mety ho avy amin'izany ve ity fahajambana ity. Ny faharoa dia ny fiheverany mahiratra ny amin'ny fahorian'ilay jamba. Ny fahorian'ilay jamba. Angamba amin'izay efa amintsika mahiratra dia mety tsy mahatsampa ny fahorian'izay olona jamba, indrindra fa niteraka jamba. Fa mety mba efa samy naka izany tao an-tsaina daholo ny tsirairay, ary io no nahatonga ilay fitsarana araka ny voalaza teo. Io no nahatonga ny fitsarana, avy amin'iza no mahatonga izao fahoriana manjo ity olona ity izao, nandritra ny fotoana maro. Iny efa maha olon-dehibe azy, araka ny toy ny texte rehefa nanadiady ny fariseo dia niteny tamin'ny ray aman-dren'ilay jamba, dia nitenenany ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy, anotanio izy, mahafaka milaza ny heviny izy. Fa eo amin'ny andro ny fahalehibiazany ity lehilahy ity amin'izao anasitranan'i Jesosy azy izy io. Ka ao ny fiheverany mahiratra ny fahorian'ilay jamba, ary iza ny tomponatoka amin'izany. Ny fahatelo dia araka nefa voalaza, ozy ny ota tokoa ve ny aretina sy ny fahavoazana. Mpanota ny olombelona rehetra, ary lazay ny soratra masina fa fahafatesana no tamby ny ota, ary izay rehetra manota no ho faty. Koa noho izany ny zana-tsipika ny fahotana izay mamely ny olona rehetra dia ao ny aretina. Ao ny mety tsy ho aretina tsotra, mety ho azo sitranina
tsotra amin'izao fa mandazo azy sy mamely azy ka tonga kilema mandrak'izay dia tahaka ity nanjo ity jamba ity. Dia hoy ny navalin'i Jesosy, ireo fieverana maro samihafa izay everany be sy ny maro ireo, dia hoy izy hoe tsy io lehilahy io no nanota, tsy io lehilahy io no nanota. Dia hoy ny fanontaniana hoe ny ray aman-dreniny ve? Izy fony vola torotoronina tao akibo ve? Izao no lazain'i Jesosy, tsia, na izany aza, na ireo zay everina ho manakaiky azy aza, tsy avy amin'izany, eny fa mety ho mpanota tokoa ireo. Izay nateraky ny mpanota dia mpanota, izay nateraky ny voaozina dia voaozina, ary tsy manana fisainana ho amin'ny fahatsarana fa milentika ao amin'ny faharatsiana. Ny olony fahafatesana dia mandova fahafatesana, fa izay naterak'Andriamanitra kosa no mandova ny fiainana mandrak'izay. Ka amin'izany dia lazain'i Jesosy fa tsy ny amin'izany, satria efa samy nivily ho amin'ny lalany avy izy rehetra, efa samy tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra, efa samy nanota sy nania avokoa isika rehetra, ka mendrika ho elohana, tsy misy mana ao ny tsara, fa ambaran'ny soatra masina aza fa fasana misokatra ny tendany, ny tongony mimaona hanao ratsy mandrakariva. Fa inona no antony zao? Dia hoy Jesosy hoe ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy, asan'Andriamanitra eo aminy, hanehoana ny asan'Andriamanitra. Efa nresahana tamin'ny Alahady lasa teo ity hoe filazan'ny Jaona ny amin'ny asa ity, izay lazain'ny Jaona rehefa miresaka hoe asan'Andriamanitra izy, dia tsy famola volana na fihetsika manamboatra zavatra no resahana amin'izany, fa fanambarantenan'Andriamanitra, fisehoan'Andriamanitra ny amin'ny mahaizy azy. Ka ity teny eto ity izay lazaina amin'ny andininy misy antsika amin'ny andininy fahatelo eto ity hoe fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy, dia midika hoe hampiariariana ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra eo aminy, fa hampiariariana ny voninahitr'Andriamanitra eo aminy. Izany zavatra izany dia mampitodika antsika amin'ny toko eo aloha amin'ity Jaona ity, dia ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 2:20, nde ho vakiko kely izany. Jaona toko 7 azafady, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanaky Abrahama ianareo, dia ny asan'ny Abrahama no hataonareo, fa ankehitriny ianareo mitady hamono ahy izay lehilahy milaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra, tsy mba nanao izany Abrahama, ianareo manao ny asany rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka tamin'ny fijangajangana izahay, irairay izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo, dia ho ty ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nakanesako aty, fa izaho tsy tonga ho ahy, fa izy no naneraka ahy. Misy lazain'i Jesosy eto ny miseho amin'izay nipoirany ny momba ny tsirairay. Ny fariseo teto dia milaza ny tenany ho zanaky Abrahama, kanefa Abrahama tsy mpamono olona, fa ny fariseo kosa dia mpamono olona, ary teo amin'ny kianjan'ny tempoly izay toerana natao hisian'ny fanavotana sy famonjena no nakavato izy ireo ka hitorabato an'i Jesosy. Raha zanaky Abrahama ianareo, Jesosy tsy mba nanao toy izany, fa satria tsy zanaky Abrahama ianareo, satria fa mpamono olona,
fa izaho kosa zanak'Andriamanitra, ka miseho amin'ny fanavotana sy famonjena izao tontolo izao, izany asan'Andriamanitra izany. Koa nilazana eto fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra dia ny fiariariany maha-izy azy an'Andriamanitra sy ny fitiavany, ka na dia izay tsy heverin'ny fiarahamonina fa tsy mendrika amin'ndrana fo aza dia amin'ndrano fo. Manaraka izany amin'izany hanehoana ny asan'Andriamanitra amin'izany dia miatraika ihany koa amin'ilay hanaovana ny asa izany, dia ilay jamba izay lazaina eto. Ilay jamba mijoro vavolombelona amin'izay anatao taminy ary tsy maintsy tanteraka izany. Ny olona nanehoan'Andriamanitra ny asany ry havana dia tsy maintsy mijoro ho vavolombelona ny amin'izany asan'Andriamanitra natao taminy izany. Fa tsy afaka hangina mihitsiny, tsy afaka hangina mihitsiny ny olona izay nanaovan'Andriamanitra asa mahagaga, fa tsy maintsy miseho eo amin'ny fiainany izany. Ary hitatsika amin'ny toy n'ity texte ity, izany fijoroan'ity jamba ity tamin'ny zavatra nataony Jesosy Kristy tamin'izany. Fa raha nanadina azy ny fariseo dia izy no tonga mpampianatra azy ireo indray, ka nilaza taminy hoe mahagaga lahy izany, raha ilazainareo fa mpanota izy, kanefa nampahiratra ny masoko. Isika mahalala fa Andriamanitra tsy mihain'ny mpanota, ary izany no nitsarany olona azy, ary niraikitra tao am-pony izany, na tonga alahelo tao anatin'ny fony izany, fa izany no fitsarany olona azy raha nitoetra teo amin'ny fahajambana izy. Andriamanitra tsy mihain'ny mpanota, ary ilay jamba nefa nieritreritra mihitsiny fa tsy misy vahaolana ho azy mandrakizay, satria mpanota izy, ary mpanota koa ny ray aman-dreniny, ka dia ho fahazabana mandrakizay no eo aminy. Fa nambarana fa avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, izay nahay napahiratra ny masoko. Lazain'i Jesosy fa tena mpiara-miasa aminy isika. Io no mbara eo amin'ny 9:4 eo, ka lazan'i Jesosy hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy raha mbola atoandro ny andro. Ny mpanompon'Andriamanitra, ny kristianina kamo sy malaina dia tsy sitraky Jesosy izany, ary tsy manambara ny amin'ny mahazanany azy izany. Fa hoy izy, raha mbola atoandro ny andro dia tsy maintsy miasa isika. Ny ohatra mazava indrindra ny amin'izany izay lazain'i Jesosy ho amin'izay nandray ny fahatsarana tao amin'i Jesosy dia ny amin'ny fiasan'ny volana sy ny masoandro ary ny tany. Amin'izao maizim-bolana ny andro, angamba tsy hinana sandro any sa omaly, angamba ny volana raha tsy diso ny fieritreritro. Fa rehefa feno manana ny volana dia hitatsika fa manazava ny tany izy. Sika rehetra mahalala fa izy dia ny volana dia tsy manana fahazavana ho an'ny tenany, tsy manana fahazavana ho an'ny tenany ny volana. Fa rehefa tarafin'ny masoandro izy ka mandray izany fahazavany masoandro izany, dia tsy mitelina izany fahazavana izany, fa tonga mazava izy, ary izany fahazavana izany tonga ity tany manazava ny tany, ka dia mifalifaly amin'izany fahazavana tsy dia tanteraka loatra izany isika ao amin'ny alina, ao amin'ny aizina. Dia tahaka izany izay rehetra nandray an'i Kristy, izay rehetra nandray ny fanavotany Kristy, ka raha mbola tarafiny fahazavan'i Kristy izy dia tsy maintsy mazava tahaka izany koa, tsy maintsy mamerina izany fahazavana izany. Fa saingy misy ny tratrany fanakonam-bolana, tratrany fanakonam-bolana, ka na dia tarafiny fahazavan'i Kristy aza dia maizina ihany, milomano amin'ny maizina ihany, mbola mitoetra amin'ny maizina ihany. Inona ny manakona ny fanakonam-bolana?
inona ny manakona azy rehefa takona ny tany na takona ny kitana ny zavatra hafa ny volana dia maizina izy. De tahaka izany mitakona ny fomba mampanao n'izao tontolo zao, ny mena miravoravo n'izao tontolo zao, ny fiainana eto amin'izao tontolo zao, ny hazakazaka eto amin'izao tontolo zao, ny takona n'ireo filana maro samihafa, hany ka miafinafina ny mahazanak'Andriamanitra azy. Atahoana moa pastora fa mba mandefindefitra kely aloha Jesosy fa mbola olombelona mitafinofo ihany moako, sa tsy zay? Mba aleo ampandefindeferina amin'ny Alahady ndray rehefa mifandraisana indray dia midio kely. Nisy fampianarany tany amin'ny 67 fampianarany docteur iza moa Dieudonné tany dia be dia be ny kristianina manao ny fiangonana ho tahaka ny dosy, ho tahaka ny dosy fidiovana. De madio aty ny Alahady dia alatsinainy manomboka tonga indray ny Alahady fandraisana, andeha indray aloha mba anala azy any am-piangonana any. Dia hoy ny trakta kely atao hoe Demasy zay, vita batisa kanefa ... milaza tokoa ny andro alina sy ny andro sy ny alina ny amin'ny hevitra zay miseho eto. Ny tompo milaza hoe tsika tsy maintsy manao ny asany zay naniraka raha mbola toandro ny andro, raha mbola toandro ny andro, ho avy ny alina. Misy hevitra anankiroa zany. Dia ny hevitra voalohany ilay lazaiko teo hoe milaza tokoa ny amin'ny andro sy ny alina. De tena ny andro sy ny alina, raha mbola toandro ny andro, tena miasa ny olona. Ary de tahaka izany ny zanak'Andriamanitra dia miseho fahazavana ao amin'ny andro, ao amin'ny andro no isehoany mahazanak'Andriamanitra azy eto amin'izao tontolo izao, ao amin'ny andro fa tsy eo amin'ny alina. Ary amin'izany dia miseho eo mason'izao tontolo izao ny mahazanak'Andriamanitra, ny mahazanaky ny mazava azy, ny mampanomana ny olona andova fiainana mandrakizay azy. Izany ange no ilain'i Jesosy atsika, izany ange no ilaina antsika. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, fahazavan'izao tontolo izao. Ka dia maneho izany ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao, miasa amin'ny andro, raha mbola toandro ny andro. Tory ny filazantsara, hilazany amin'ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy, hilazany amin'ny fahatsarany Kristy. Ny zavatra faharoa dia milaza indrindrany amin'ny Jesosy izay fahazavan'izao tontolo izao, fananana omena izay mandray azy. Jesosy fahazavan'izao tontolo izao ao anatinao ve izy? Io lay nolazaiko, io lay mifandray koa amin'ilay fanoharana ny amin'ny volana teo izay tsy mihazona, tsy mahay mihazona izany fahazavana izany ho an'ny tenany. Fa rehefa nandray an'i Kristy izy dia tonga fahazavana ho an'ny hafa koa, ary mampahazava ny hafa. Farany dia hijery itsika ny amin'ilay jamba. Jerenay teo ny fijery ny mpianatra sy izay resahan'i Jesosy ny amin'izany, fa izao dia hijery ny amin'ilay jamba isika. Hoy Jesosy taminy, mandehana sasao any Siloama ny masonao, sasao any Siloama ny masonao. Ny fananana finoana sy fankatoavana ry havana dia mitondra fahasitranana. Tsy nangatakandro ilay lehilahy jamba, fa avy hatrany raha vao nandre izany tsy tanisa hoe ahoana ity jamba ity, ahoana no mbola nirahana ho any Siloama, aiza no ahitako izany toerana izany, iza no hitarika hamakany, toa mila votsiary ny mpanasitrana. Fa nino izy ary nakatoa izay nolazaina taminy, nakatoa.
ka dia nandeha nagany Siloama. Indraindray ny ao amin'ny finoatsika dia mametraka ady hevitra be dehibe rehefa misy milaza ny aminy hoe izao no takian' Jesosy aminao amin'ity zavatra mitranga ity. Ohatra hoe ndao etsika mibavaka mivavaha tompoko, atsoy Jesosy. Efa nivavaka ihany ange pastora fa tsy misy anina le izy. Fa inona ny torohevitra omenao? Inona ny torohevitra? Ary ady hevitra izany. Fa ity jamba ity kosa dia ny zavatra voalohany mibahana tao anatin'ny sainy dia izy ilay efa toanarian'ny fiarahamonina fa neverina fa tena faratapon'izay mpanota sy nateraky ny mpanota. Ka dia raha vao nisy raha nandreny amin'ny feo hoe mandehana dia nahita ny mahatsinontsino azy ary dia nandeha izy ka sitrana. Ny zavatra faharoa eo amin'ilay jamba dia ny fahaizany mijoro vavolombelona tamin'ny nandraisan'ny fahasitranana ka nahatadidy tsara ny zavatra zay natao taminy. Natadidy tsara ny zavatra natao taminy. Ny nanaovan'i Jesosy feta tamin'ny rora, tamin'ny masony, ary ny nampandehanan'i Jesosy azy mandehana sasa ho an'ny Siloama ny masonao, tadidiny tsara izany. Fa efa be koa ny mety asan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra teo amintsika, fa saingy mety mora manadino isika. Ity araka ny lazaiko teo tamin'ny voalohany, ity anjarantsika androany ity dia mampitodika ny amin'ny batisa sy ny fahamasinany. Ahoana hoy Lotera rehefa sasaina amin'ity hoe sasao an'ny Siloama ny masonao? Nahoana moa tsy zavatra hafa no nataon'i Jesosy? Fa nataon'i Jesosy nampiasa ny rano eto ary tandindona ny amin'ny batisa izany. Ny rano hoy Lotera dia tsy mahavita zavatra lehibe toy izany, fa ny rano izay miombona amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny ka dia tonga ranon'ny fahasoavana, ranon'ny fanasana sy fiterahana indray, ranon'ny fanavaozana avy amin'ny fanahy masina. Izany ny batisa masina. Ka dia nandray izany fahasoavana izany izay nakatoa fa afaka mampahiratra ny masony amin'ny alalan'ny rano Andriamanitra. Maro ny efa natao batisa nefa mbola mitoetra amin'ny fahajambahany ota ihany. Tsy mahatsampa ny asarobidiny nanasana sy ny terahana azy indray ho zanak'Andriamanitra ke hifindrany voninahitr'Andriamanitra. Tsarovy ry havana fa efa teo amin'ny Siloama ny batisa ianao ary nositran'i Jesosy sy nampahiratiny tamin'izany. Mijoroa ary ho tahaka ity jamba ity koa, efa nampahiratra anao Jesosy ary dia tongava koa hampahiratra ny hafa. Raha ny tony teksta anjarantsika eto dia lasa ny mahiratra indray no tonga jamba dia ny fariseo izay nanatrika an'ilay jamba ka nilazan'ilay jamba hoe mahagaga lahy izany fa tsy fantatrareo izay niaviany sy izay momba azy, kanefa nampahiratra ny masoko izy, tonga jamba ny mahiratra. Ry havana, efa nampahiratin'i Jesosy ny masonao, mandehana ary ka vitao ny adidinao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.